sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Nitsangako velona aho ka tafaraka aminareo indray fanomba ahy ny tananao. Mahatalanjona loatra ny fahendrenao. Alleluia. Agnatin'ny hafaliagna tanteraka no entinay miarahaba atsika jiaby izay magnaraka ny radio Fagniry. Fatratrin'izao alahady zay kalazany ny fiangonana magnerantany ny Paka izao. Ny loha hevitra zay naroso ny fiangonana ho antsika. Nitsangako velona tokoa i Jesoa. Hodinintsika io loha hevitra io amin'ny alalan'ny reto tenin'Andriamanitra zay naroso ny fiangonana ho antsika. Ary tsy latsa-danja amin'izay ny fampianarana, ny toriteny sy ny hafatra avy amin'ny ray aman-dreny dia i Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Ka ny vakteny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko 10. Niara-nihinana sy nisotro taminy izahay rehefa tafatsangako velona izy. No ny tonga tany Cesarea i Pierre tao antranon'ny Cornely dia ny lohabava hoe, fantatrareo ny zavatra tanteraka eran'ny Jodea manontolo, nanomboka tany Galilea taorian'ny batemy notorian'ny Joany, dia ny amin'ny Jesoa avy an'ny Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny heriny, ka nandeha nanao soa atrezatreza na hasitrana zay rehetra azon'ny demony satria momba azy Andriamanitra. Ary zahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra nataony tany amin'ny tany Jody sy tany Jerosalema. Dia novonoina izy nahantona tamin'ny azo, nefa natsakan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro 7, sady nasehony miariary tsy tamin'ny olona rehetra, fa tamin'ny vavolombelona efa voatendran'Andriamanitra raha teo, dia taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy rehefa nitsangako velona izy. Izy nandidanay hitory amin'ny vahoaka sy anambara fa izy no voatendran'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Ny mpaminany rehetra koa manambara fa amin'ny anarany no azo ho an'izay mino azy famelan-keloka. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Niva tunatsipini panorchanga nui nunalana na tau feisuru niva tunatsipini panorchanga de Christi tumpane mancha
Mandrakizay ny fitiavany Nataony Israely ny fianakaviany Fa mandrakizay ny fitiavany Nataony Arona ny fianakaviany Fa mandrakizay ny fitiavany Nataony Matahotra amboa azy tompo Fa mandrakizay ny fitiavany Rehefa orinano ny antony tompo Ka eno ny teno alalainy Izy tompo ka tsisy ahiko Tsy misy afamano itray Niva tunatsipi ni panurjana Nui Nularana na taufe suru Niva tunatsipi ni panurjana De Christi tumpuane mancha Famumba di tumpu si manampiai Kadini kulifavanu Aleu re mi fefia mi tupo Usai re mi fefia manulula Aleu kutuku re mi fefia mi tupo Usai ami nyulu mayere Runzi na mafia fatina ulavo Fatunga na muziani tupu Ai tu faheri tu mansi si tupo Nanai kupa muzinia Yubi si falya fatapa munzena Nianza wachanu ni marina Niva tunatsipi ni panurjana Nui Tunalena na taufe suru Niva tunatsipi ni panurjana De Christi tumpuane mancha Natsutrani tumpuni tana kavana Natsutrani nampachanierine Kahimba mvelu natsimba ufatya Ianza na tona de manica Nitsamba imafi tukuishi tu Kinanza tsifuni ufa atie Wen barabara ni fahamarina Ikira kisauchani tupu Fayetu tukun barabara ni tu Imari na numi di jamine Shana kenang famia inwari tupo Nanai kupa munzini atu Niva tunatsipi ni panurjana Nui Nunalena na taufe suru Niva tunatsipi ni panurjana De Christi tumpuane mancha Ni vatu na tsipi ni panuricha Nuitu na taufe suru Sani nuasa na tauni zitupwe Kakalkani masumiteri Saure nuandru na tauni zitupu Kiravu ni faliane Avari tumpu tungava hamunze Tungava nume fandeshela Ara ni tupu nuitsufa na raha Jetunga mishe wanajehane Itsufi na iranu tukuya na rewe Nivuga tochani ni tumbu Niva tunatsipi ni panurjana Nui Tunalena na taufe suru Niva tunatsipi ni panurjana De Christi tumpuane mancha Fatera de nani cilai tumpuzinia Avimi la ara mitanza pakashwe Tumpo de mani ti saura che na Saura gugnana na Atomi
natao feisoro ny vato ny va tunatsimpy ny panoritrana Kristi de Kristi tompo Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa, taratasiny masinda Paoly apôstôly io an'ny kristianina tany Kolosy. Kolosiana toko 4 ny 1 ka hatramin'ny 4. Ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'ny Kristy no katsaho. Ry kristianina havana, raha niara-nitsangana tamin'ny Kristy anareo, dia ny zavatra any ambony amin'izay toeran'ny Kristy eo ankavanan'Andriamanitra no katsaho. Ny zavatra any ambony no ankafizo fa aza ny zavatry ny tany. Fa maty ianareo ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Fa rehefa iseho i Kristy zay fiainantsika, vao iara-miseho aminy amboninahitra koa ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, teni tukutika. Alleluia, 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 ubuniva uvoma fali. Alleluia, 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 teni tukutika. Alleluia, 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 ubuniva uvoma fali. Evanjely masina nysoratan'ny masinday Joany ao amin'ny toko 20 ny 1 ka hatramin'ny 7. Nitsanganko velona i Jesoa tamin'ny andro voalohan'ny herinandro, dia lasa maraina koa mbola maizina nankany amin'ny fasana i Madelena, ka nahita fa voaesitra tamin'ny fasana ny vato. Dia lasa izy niazakazaka nankany amin'ny Simona Piera sy ilay mpianatra malalan'i Jesoa, ka nanao tamin'ireo hoe, nalen'olona tao ampasana ny tompo ka tsy fantatraizana metrahany azy. Dia mba lasa koa i Piera sy ilay mpianatra anankiray nankany amin'ny fasana, ka niara-niazakazaka izy roa lahy saingy nandeha hafaingapengana kokoa ilay mpianatra anankiray ka tonga talohan'ny Piera tao amin'ny fasana. Dia niondrika izy ka nahita ny lamba nipetraka teo nefa tsy niditra. Noho tonga kosa i Piera nanarakaraka azy, dia niditra tao ampasana ka nahita ny lamba nipetraka teo sy ny lamba nasarona ny lohany tsy niara-nipetraka tamin'ny lamba fa nivalona ny tokana tery. Dia niditra koa ilay mpianatra zay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino. Fa tsy mbola fantatra izy ireo ny soratra masina milaza fa tsy maintsy hitsanganko velona i Jesoa. Izany araka ankalazaontsika fa masina ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, ankafaliana, ankaravona, ampitiavana, tokoa no anolorana ny fiarabana sy ny firarisoa ho ansika ola raika ziaby, ho ansika menakavy, ansika eglizy kely, eglizy iombonana, eglizy fototra, eglizy iraka, isika dioseze ziaby ary izay rehetra afaka mitandre izao afatra sy fampianarana amin'izao androny paka izao. Nisangako velona tokoa ny Tompo, alleluia. Ary dia izay no dikan'ilay ezaka no natomboka sika tamin'ny alahadin'ny sapakazo, ka nolazaitsika tamin'izay ry kristianina havana fa hiditra ao Jerosalema isika, zany hoe i Jesoa mpiarabelona amintsika, miaraka aminy isika miditra ao Jerosalema. Ary fantatrasika fa ireo tao Jerosalema dia nioby any Jesoa, nanao hoe hozana, kanefa iny olona nioby azy iny ihany koa tamin'ny zoma masina no nilaza fatsio ary dia nanenzika azy ary dia
namono azy ary i Jesoa lay novonoana iny izy lay sy nanota nanaiky ho mpanota mba hanavitra antsika mpanota rehetrarehetra maty tokoa i Jesoa fa noho ny asany Andriamanitra mahandriamanitra azy dia nitsangako velona izy ary dia zay no nankalazaisika omaly hariva ary dia antitra terina amin'izao andro voalohany herinandro izay fisanganako velona fahariana vaovao ary dia izay tokoa ry kristianina havana voafitina tamin'ity herinandro lehibe ity ny fiainantsika manontolo isika zay ndraindray raha mahomby ny fiainantsika mahita an'izao sy zao dia mirearea ary dia mioby ary isika ihany koa noho ny mahakely finoana antsika enosika sara tamin'ny tantarany iny herinandro masina iny no isika ihany koa kely finoana no manenzika ary no ny fahalemesika ihany koa noho ny sy fampiny finoansika noho ny sy fananasika ezaka eo amin'ny fiainantsika dia resy ny fakapanahy isika dia manota ary lavo amin'ny fahotana mpiarabelona amintsika i Jesoa ka izy ankehitriny no mampisangana antsika miara-mitsangana amintsika satria miara-maty aminy amin'ny fahotana ka miara-mitsangana aminy ary dia zay no mahatonga asika ry kristianina havana ry isika ava malala isany isika olo raika ziaby afaka mitandre an'izao onjam-peony zao na amin'ny toerana maro isan-karazany dia valy isika mifampiarahaba satria nandresy ny faratampony rasy dia ny fahafatesany Jesoa ka raha miaraka amintsika dia andresy tokoa ary dia zay ny tiany masinday Paoly antitra terina amin'ny vakiteny faharoa amin'izao alahady ny paka izao dia ho izy aokary lany vai tranainy avela sikany izay hoe izay rehetra mampirefarefa antsika amin'ny tany izay mahatonga asika olo ao amin'ny fasana avela ho any zay ary sy inona zay mahatonga ny lo eo amin'ny fiainasika zay fa ireo fialonana ireo fitiavatena ireo avinavina zay mandoto ary mandoto ny fiainantsika ny fiainam-pianakaviana ny fiainan'ny fiarahamonina ny fiainan'ny eglizy isasokaziny ka izay indrindra amin'izao paka izao miara-nitsangana amin'ny Kristy isika izany ho mizoro ary zay no mahaolona ho isika tadidinareo sara ny fampianarana nataosika ny biby mirefarefa lo dia mandady amin'ny tany ary dia isika kosa nefa mban'ny fahasoavan'Andriamanitra ary zay ny dikany batemy zay navoasika omaly tamin'ny sabosy masina teo ny toky tamin'ny batemy mizoroa ary isika aoka hiala amin'ny fiainana lo dia mba hizoro amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Jesoa fahariana vaovao ny dikany paka ny fasana ny lozan'i Jesoa ilay misy ny lo dia ny lozan'i Jesoa kokary iloza sika koa ny fiainana lo ka anjara sika ary amin'izao maneraka sika i Jesoa mandehanany Galilea ary any aho no ho hitanareo zany hoe maniraka sika i Jesoa amin'izao paka izao mba hiditra amin'ny fiainasika mba ho hiditra ho Jerosalema tokoa isika ho an'ny Galilea zany hoe hiala amin'ny fiainana taloha ary io fiainasika io ihany anefa no hiainasika ny maha-kristianina sika ka inona moa zany hoe miala amin'ny fiainana lo izay
ampanjaka ny marina. Matetika isika no mamerina an'izay, ny manimba ny fiainansika dia sy ny fisin'ny hoe fahaizana sy hoe sy fisin'ny arena marina sahirana isika, fa vo maika sahirana bebe koa satria manjaka loatra ny sy marina, manjaka loatra ny lainga, manjaka loatra ny risoiso amin'ny fiainansika andavanandro, amin'ny sempiainana rehetrarehetra. Ka izay indrindra ny mahatonga antsika eo anivon'ny sekoly mba ho marina isika ary ampianarana ny marina ny zanasika mba hiala amin'izay fitapitaka sy ny risoriso, manapotika ny fifandraisasika. Ary dia izay indrindra ilaina dia ilaina tokoa ny fampanjakana ny rarin-drinisiny ao anatin'ny fifanajana, ary dia manaza ny tontolo iainana isika. Ary dia izay koa nanaovasika ezaka raha fahariana vaovao ny paka dia okary anana an'izay maso vaovao eo amin'ny fifandraisana amin'ny zavaboary isika, amin'ny tontolo iainasika aoka mba ho velomisika koa ny tontolo iainasika nakinin'Andriamanitra amintsika tamin'ny fahariana io tontolo iainana io, ikolokolo an'io. Ka raha anatin'ny pakarisika ny sankako velona fahariana vaovao dia oka ikarakara ikolokolo ny tontolo iainana isika, so isanatria isika indray no anapotika ny tontolo iainana. Ary dia izay ndika ny teny faneva hoe izay mitevy ala mamono taranaka, izay mamboly azo dia manome aina. Ka izay indrindra ny paka manome aina ny paka, ka isika koa aoka sanatria sy anao anapotika ny ala isony fa mba hikarakara amboly azo sika anome aina mba ho tontolo misy fanantenana tokoa ny tontolo sika. Ary dia izay noezaka ataon'ny tanora eo am-panomanana n'izao jemozi zao dia hoe sambatra ny malemby fanahy fa andovan'ny tany izy. Izay koa ary ny toe-panahy ampianarin'i Jesoa amintsika ampaka zao, paka ny fiainansika raha lavitra ny herisetra, raha lavitra ny fanapotena, fa olona malemby fanahy sy hoe bonaika be fosiny eo mipetra-posiny, fa sanatria izany olona miasa tahaka ny Jesoa, manome aim-baovao ary mitondra hery vaovao ary fanantenana vaovao eo amin'ny fiainansika. Ary dia izay nidika ny fisanganako velona raha nandresy ny fahafatesany Jesoa araka ny ao amin'ny evanjely. Aza matahotra ianareo fa mitady an'i Jesoa ianareo izay nifasiana tamin'ny hazo fizaliana, sy ato isony izy fefantsangako velona. Ary dia ny rainy mandehana aingana milaza amin'ny mpianana fefantsangana avy any amin'ny maty izy, ary indro elo lalana any Galilea. Ka izay indrindra isika ary iraina isika izao anambara ny vaovao mahafaly amin'ny fiainansika manontolo. Ary izay ndikany hoe fampitrahofana ny fiainana sy ny finoana, ary izay ny vokatry ny paka. Ary izay tokoa ny dikany hoe mpiarabelona amintsika tokoa i Jesoa, ka aokary iroso amin'ny lalindalina koa isika eo amin'ny fiainam-pinoana, ary alalinsika bebe koa fa indrindra amin'izao paka izao. Ry Jesoa tomponay io, afaliana lehibe tokoa ho anay vahoakanao, ho anay zandrinao izao paka izao, satria nandresy ianao ka mandresy miaraka aminao izahay amin'izao fankalazana ny paka izao. Ary izay no mahatonga anay miredona hatraizatraiza ny aleluia
enganie mba sy amin'ny vava fosiny ny redonanay an'izay aleloia izay ary asianay aleloia ny fiainanay manontolo zany hoe asianay an'izay fitsanganako velona izay asianay an'izay fivarina vaovao izay sy ho vitanay samyrery zay fantatrao ny falemenay fantatrao ny fiainanay hitanao tamin'ireo apôstôly izany ka ampio ary zahay izoro ho tena vavolombelonao tokoa eo amin'ny fiainanay andavanandro ka ny fahasoavanao any anenikanay ka amin'izay dia anjaka eto aminay tokoa ny fiadanany paka lailazainao ombanareo ane ny fiadanako enganie eo anivony eglizy kely teny fianakaviana eo anivony eglizy fiombonana eo anivony eglizy fototra eglizy hiraka eo anivony dioseze eo anivony ty firenena maminay ty ny fiadanana anjaka eto aminay tokoa ny lay fampihavanana zay ny tanterainao amin'izao paka izao fa sy lay fampihavanana araky ny hevitry nyzao tontolo izao enganie hoeto aminay tokoa ny fahamarinana ka amin'izay anjaka tokoa ny rariny sy ny hisiny ka ikasaka mandrakariva ny soa iombonana izahay eto anivony ty firenena maminay ty sy eto anivony zao tontolo zao aoka tanteraky zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. À toi Dieu seul.